Salamu uljabi mbola Dada Khely The Producer right here. Ela tsika zay tsy nagnano projet acoustique de niany zay présenter aminao projet mbola vao natombokanay il y a quelques jours. Projet guitare acoustique izy ty projet n'olo. Izy moa nandefa vocal tsisy maquette nalefa taminay de zay nitady an'le accord somary sarosarotra nagnano anazy fa nahita accord zay de présenteko aminareo eto ilay projet acoustique. Dada be intro lesy. Nafinaritra be nanaovany ny enregistrement izy ty niarahana tamin'ny Nino zay guitariste miara-miasa amin'ny Dada Khely The Producer miara-miasa amin'ny develop recording. Ty le nanaovany anazy mba zaraiko amitsika eto. Yes, collab 2022 Nino session guitare, session enregistrement guitare, yes. Ny zavatra nataonay tam'le projet zay nangala lead mélodie, nangala intro, le introduction am'le fidirana igny, de nangala interlude de nagnisy batterie tsotsotra, tegna tsotsotra. De natombokonay tamin'ny lead le raha, de karaha zao, BPM antsika 108. Lead. Nino mbola mampiditra an'le gitara igny, zany pendipendy keyboard teo, pendipendy clavier maître teo nahita piano mitsaingoka tsara ohatran'ny romantika be zay. Raha sy tonga de lefako aminao eto. Ty izy. Fa izy miaraka am'le piano tonga de fa tsara be. Nagnampy élément intro zay ty no hitanay fa tsara taminazy. Igny élément intro voalohany, guitare intro, de ty koa misy tapany faharoa. Sy tonga de alefako amitsika ny intro rehetrarehetra. Ny interlude tsotsotra hely somary mampanembonembona be zay le somary Nino anazy, karaha zao izy ataoko solo. Ny élément rehetrarehetra miaraka. Soberiko aloloha. De nangala ihany koa zay ny mélodie, ny folk agny amin'ny refrain agny, agnampiagna an'le lead.
zareo telo miaraka. Regny ihany ny élément miasa aminazy. De présenteko magnaraka aminareo ny drum. Ny drum voalohany any amin'ny couplet tegna simple be karaha an'ity. De izy miaraka amin'ny gitara lead. Fa izy amin'ny refrain miampy kick de miampy perky maromaro kely de lasa karaha ty. Zay igny fogna igny présenteko. Fa izao ny koragna efa tegna kely sisa de ho avokako eto le formation FL Studio Light version light. Zany hoe débutant, tegna mbola débutant ho an'olo zay tegna mbola ikitika anomboka ikitika ny FL Studio. Ny formation de tsy ho ela ho disponible ho anareo amin'ny vidiny zay mirary de mirary, tsy ataoko lafo be raha mahita ty fiainana ty. Fa mila minvesta kely fotsiny, mety hagnova ny fiainananao le izy. De zay hagnampy anao bebe koa satria miteny gasy le izy. Efa tsy ho ela le formation, efa miomana ny fo amam-pagnanao. Dada Khely magname anao rendez-vous amin'ny fotoagna magnaraka koa guys. Stay connected or stick around. Love you.